classe exceptionnelle premier échelon dia mandray enina alina sy telo hetsy ariary isam-bolana, zany hoe 800 euro. Ny tombo avy 500 heny ny karamany, kanefa mahantra indroa heny izy tamin'ny 900 raha oharina tamin'ny taona 3,700. Tsaparak'izany hoe Andriamantoa Ratsietson fa resaka famitam-bahoaka ny filazana fa tsy azo ampiakarina ny sandane ariary mba afaka hifaninana amin'ny any ivelany ny malagasy. De mbola toy izany ihany ty resaka karama ity, ambara fa mahamenatra ny manonona ny karaman'ny mpiasa malagasy amin'ireny orinasa afakaba ireny na zone franche. Satria efatra alina sy rehetra ariary monja no karamany iray volana, zara raha mahazo hoy izy vary roa gony. Ary eto no tokony akalesona amin'ny zavatra ataondreo firenendehibe isika hoe Andriamantoa Ratsietson. Any amin'ireny firenendehibe ireny hoy izy raha misy ampiarihana iray tojo fahasairanana. Raisiny ohatra tamin'izany ny fanamboarana fiaramanidina, fanampiana arabola na subvention no omeny fanjakana an'iny sehatra iny ihany fa tsy nitoeka rem-pirenena iray manontolo no sazina amin'ny fampidinana ny sandam-bola. Jereo zao hoy Andriamantoa Ratsietson ny fihetsiky ny Amerikanina eo anatreny volan'ny Sinoa. Faty antoka goavana no misy eo amin'ny fifandraisana arabatro ny firenena roa tonta, satria tsy maharaka ny Sinoa ny Amerikanina. Noho izany tokony ampidininy Amerikanina ny sandany dolara eo anatreny yuan volan'ny Sinoa. Tsy izany anefa no atao Amerikanina satria fantany fa hiteraka fahantrana avy hatrany any Etazonia ny fampidinana ny sandany dolara. Dia ny Sinoa indray no tereny ampiakatra ny sandany volany. Ary zany koa no mitranga ny Frantsa. Misy mantsy Frantsay saropiaro amin'ny fiandianam-pireneny milaza fa tokony ialana any ty farobola euro ty dia iverina amin'ny franc français isika. Tsy misy olana ara-teknika izany fiverena frantsay amin'ny franc français izany, satria didim-panjakana fotsiny no raisiny fitondrana frantsay, ilaza fa tsy ny euro intsony no ampiasaina ny Frantsa fa franc français. De mety antany angambe ianao pieno, fa maninona ary tsy miverina amin'ny franc français ny frantsay? Valiny. Raha manao izany izy ireo androany rapitso midina ny sandam-bolany. Dia aleon'ny frantsay miafy amin'ny euro, fa ny malagasy indray no tereny mampidina ny sandam-bolany amin'ny alalan'ny midy sy ny vola mitsingevaeva. Inona indray no azo ambara mikasika ny famoronam-bora na création monétaire? Mahabe resaka. Mahabe resaka satria milaza ny mpitondra sy ny mpahay toe-karena mpanolo-tsainy fa tsy azo atao izany satria miteraka fiakaran'ny vidim-piainana ono, inflation raha atao izany. Satria fampiasana planche à billets, zany hoe famoronana lela vola tsisy antoka. De hoy izy Andriamantoa Ratsietson, mpahay toe-karena bado, mpamita-bahoaka no milaza zany. Tsy miankina amin'ny loharano ny avien'ny vola, famoronam-bola, fampindramam-bola, ny fiakaran'ny vidim-piainana, fa miankina amin'ny fomba fampiasana ny vola natonta. Averiko indray. Tsy miankina amin'ny loharano ny avien'ny vola, famoronam-bola, fampindramam-bola, ny fiakaran'ny vidim-piainana, fa miankina amin'ny fomba fampiasana ny vola natonta. Raha ratsy ny politika ara-toe-karena atao mampiakatra ny vidim-piainana ny famoronam-bola. Izany hoe raha be ny vola atonta kanefa tsy ampy ny vokatra, miakatra ny vidim-piainana. Kanefa kosa raha politika ara-toe-karena tsara no atao, tsy hiakatra ny vidim-piainana na ohatrinina ny vola foronina. Izao no fitaka atao amin'ny vahoaka hoy Andriamantoa Ratsietson. Tsy afaka mamaly fisondrotan-karama takian'ny Saint-Pama, takian'ny paramedy, tsy afaka mamaly ny vatsim-pianarana takian'ny mpianatra ny fanjakana satria mbola miandry vola avy amin'ny FMI. Satria raha ekena ny fitakendreo olona ireo, hoy ny fanjakana, hiakatra ny vidim-piainana. Dia anaovana azafady hoy Andriamantoa Ratsietson.
miala tsiny miala fondro fa ny olona miteny an'izany dia na izy vendrana na izy bado satria tsy dolara no takendreny olona ireny manao fietsiketsena manao fitokonana fa vola gasy. Misy tranga roa ihany anefa hoy izy tokony havana amin'ity resaka ity. Tranga voalohany, mahazo vola avy amin'ny FMI ny fanjakana dia mamorona ariary vaovao andoavany ny fisondrotan-karama takeny mpiasam-panjakana sy ny vatsim-pianarana takeny mpianatra. Tsy hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana ono ny famoronam-bola amin'ity tranga ity satria efa ao amin'ny banky foibe ny antoka avy amin'ny FMI. Tranga faharoa, tsy omeny FMI na $1 aza ny fanjakana kanefa alohan'ny fanjakana ihany ny fisondrotan-karama takeny mpiasam-panjakana sy ny vatsim-pianarana takeny mpianatra. Dia milaza ireo blokom-bazaha fa hiakatra ny vidim-piainana raha izany no atao satria hoy izy tsy misy antoka $, ao amin'ny banky foibe. Dia mitodika aminareo mpiasam-panjakana aho, ianareo amin'ny F3M. Manantena tsy misy ianareo raha ireo kandida misehatra ireo no antenenareo anovany fiainanareo. Indrindra ireo izay efa nitondra fanjakana satria ny zavatra efa nataony ihany no tohizany. Eto no azo hitarafana ny fahantrana ara-tsaina goavana misy amin'ny tompona andraikitra eto amintsika mikasika ny famoronam-bola na création monétaire. Raha miteraka fiakaran'ny vidim-piainana ny famoronam-bola, miakatra foana ny vidim-piainana raha mamorom-bola ny fanjakana na misy na tsy misy ny antoka $, omeny FMI. Raha hividy zavatra ianao mpiaino, tsy hampiakatra ny vidiny entany ve ny mpivarotra satria fantany fa misy $, antoka ao amin'ny banky foibe amin'ilay tranga voalohany. Fa ampiakariny kosa ny vidiny entany satria fantany fa tsy misy antoka $, amin'ny tranga faharoa. Misy foana hoy Andriamatora Tsetson famoronam-bola eto Madagasikara fa ireo banky vahiny, ireo banky frantsay no manao azy fa tsy ny fanjakana malagasy. Isan'andro vaky zao mampindram-bola avy 2 eny amin'ny vola ananany ireo banky vahiny ireo. Famoronam-bola izany tompoko kanefa tsy mitsikera an'ireo banky vahiny ireo ny paeto ekarena mahazatra. Raha mikasa amorom-bola kosa ny fanjakana malagasy, milaza izy ireo fa hiteraka fiakaran'ny vidim-piainana izany. Raha mamorom-bola ny fanjakana ka mivarotra taratasim-bola mpanjakana na BTA, bon du trésor, ireo banky vahiny ireo no mpividy azy ireny amin'ny ankapobeny. Izany ohatra no nataony BOA nividy BTA mitentina 313 miliara ariary tsy ela akory izay, ka ireto no nanao sonia ny fifanarahana. Andaniny Andriamatoa Orlando Robemanana, tale général ny trésor, ankilany Ramatoa Vololomanitra Rakotondranambo, tale général lefitra ao amin'ny BOA. Dia izao ny zavatra mampiome. Mindram-bola amin'ireo banky vahiny ny fanjakana malagasy, ka ny volany ihany no indraminy dia lasa mpanonta vola ho an'ny banky vahiny fotsiny ny fanjakana malagasy. Tsy manam-bola vidianana BTA amidiny tahirim-bola mpanjakana akory ireo banky vahiny ireo dia mamorom-bola izy. Araka ny fijery ny paeto ekarena mahazatra izany, raha mandoa zana-bola amin'ny banky vahiny ny fanjakana malagasy tsy isy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Feny fanjakana matanjaka sahy amorom-bola no ilaina ka afaka amorona asa maro mitodika amin'ny filan'ny mponina sy anamboatra foto-drafitrasa mbola tsy ampy be dia be, amokatra angovo sahazan'ny mponina hiaro ny tontolo iainana sy ny sisa. Ny mpitondra fanorilahy tsy apetraky ny fianakaviam-berasampirenena amin'ny alalan'ny sarintsary-mpifidianana no afaka anao izany refondation izany, zany hoe famoronam-bola ampiakatra ny tinady fobe sy anafoana ny midy. Dia izao no vokatra zany, afaka andray mpiasa vaovao ireo orinasa traneny, afaka amorona orinasa vaovao ny mpandraraha malagasy amin'ny sempiariana rehetra.
Izany no atao dia hitombo ny hetra hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana ho voaloha ara-potoana ny trosam-panjakana amizay ary amizay ihany fa tsy amin'ny alalan'ny sarotsarom-pifidianana ametrahan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny Rakoto Atara no afaka anatanteraka ny asa sosialy fanasoavam-bahoaka ny fanjakana malagasy dia fanabeazana tsara ho an'ireo fara sy dimby sy fikolokoloana ny fahasalamam-bahoaka mba ho vitsy ny zazakely maty, mba hiakatra ny fanantenany malagasy ho lava andro iainana satria ampy sakafo, tsara trano hipetrahana sy tsara fitsaboana raha marary.